Inona no afatry ny Krismasy? Nisy ny Krismasy satria nanaiky nidina tetỳ tany Jesosy Kristy. Tsy nisy ny Krismasy raha tsy nanaiky nidina tetỳ ambonin'ny tany Jesosy. Misy zavatra tsy hisy mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy nanaiky nidina Jesosy. Jesosy zany nanaiky nidina izay vao nisy ny Krismasy. Ka nijerentsika amin'ity vidéo ity ny afatry ny Krismasy ho arahantsika zany ao aorian'ny générique. Ny ten'Andriamanitra atao Matthieu toko voalohany ny 9:1-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Jesosy Kristy dia nanaiky nidina tetỳ ambonin'ny tany. Nidina tetỳ ambonin'ny tany Jesosy satria misy zavatra tsy ampidinin'Andriamanitra mihitsy ny tetỳ ambonin'ny tany raha tsy nanaiky nidina Jesosy. Ngamoa nisy fiangonana kristianina zany na iray aza raha tsy nanaiky nidina Jesosy? Tsisy an'izao fiangonana kristiana rehetra zao raha tsy nanaiky nidina Jesosy. Ny zavatra tsy nampidinin'Andriamanitra mihitsy ny tetỳ ambonin'ny tany, nisy fiainana tsy nampidinin'Andriamanitra mihitsy ny tetỳ ambonin'ny tany raha tsy nanaiky nidina Jesosy. Satria nidina Jesosy dia aoka zasianao hiandrandra fiainam-panahy hidina avy any an-danitra. Andriamanitra zany te hampidina zavatra ara-panahy avy any an-danitra. Ho avy zao ny Krismasy afaka andro vitsivitsy, mety tsy mahazo fitafiana ianao, mety tsy manam-bola anaovana fety be, mety tsisy anaovana fety ary mety tsy manana akanjo vaovao ianao, tsy maninona zany. Fa mampiomana anao satria nanaiky nidina Jesosy dia izy zavatra hidina ne avy any an-danitra ho anao sy ny ankohonanao. Matoa Jesosy zany nidina tetỳ ambonin'ny tany dia misy zavatra tiany hampidinina ao amin'ny fiainam-panahintsika tsirairay. Misy zavatra tiany hampidinina ao an-tokantranonao. Misy zavatra tiany hampidinina aminareo mianakavy. Ary matoa Jesosy nidina dia tsy maintsy misy zavatra hampidinina amin'ity Krismasy ity. Izy ianao manana ve sa tonontonony sa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao? Andriamanitra ivavahantsika dia tsy mba manavaka, tsy mifidy tavan'olona, tsy mba mizahatavan'olona Andriamanitra, fa misy zavatra tiany hampidinina etỳ ambonin'ny tany. Zany tompoko ny afatra ny Krismasy. Ka inona ary ny zavatra tianao hidina avy any an-danitra amin'izao fotoana izao? Aoka ianao hiandrandra fiainam-panahy, hiandrandra fiainana manokana. Inona ny zavatra mba tianao hidina ao amin'ny tokantranonao amin'ity Krismasy ity? Raha mpandrosoanao Jesosy, izy zavatra tsy angatahanao akory fa ho tonga eo amin'ny fiainanareo mianakavy. Ka raha sitraka ao dia ndao mba hiainantsika tanteraka, ndao mba haverintsika amin'ny fontsika rehetra zao vavaka zao hiainantsika amin'ny fontsika rehetra. Vavakantsika tompoko. Jesosy Kristy Tompo, atolotra anao ny fiainako, hidina tetỳ tany ianao ho ahy manokana. Ny fiainako manokana dia omeko anao, atolotra anao, manaiky anao ho tompoko, ho mpamonjiko, ho Andriamanitro, ho mpanjakako mandrakizay. Satria nanaiky nidina tetỳ ambonin'ny tany ianao mba hanavitra ahy. Anjakao tanteraka ny foko. Dia misaotra anao Andriamanitro ny amin'ny Krismasy izay afaka fotoana fohy. Dia ao anatin'ny Krismasy dia ianao dia te hampidina zavatra manokana avy any an-danitra. Mangataka hitondray fahavelomana ara-panahy mbola tsisy ohatr'izany. Ampidiny fahavelomana ara-panahy mbola tsisy ohatr'izany. Mihoatra lavitra noho ny taloha Andriamanitra. Manomboka amin'ny fiainam-panahiko. Ary manomboka androany dia Krismasy foana ny androko. Androso ara-panahy. Dia mba hisy fahasoavana manokana hidina eo amin'ny fiainako manokana. Hisy fahasoavana hidina ao an-tokantranonay mianakavy. Ka nabetsaka, na atonony, na mety ao anatin'ny fahasahiranana, mety tsisy ny eo am-pelantanana, dia aoka ny fahasoavanao manokana hidina avy any an-danitra ao an-tokantranonay amin'ity andro androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo aiza misalasala, milike, mikommente, mipartager dia misaotra antsika rehetra mpanaraka. Misaotra anao nahatra nijery hatramin'ny farany dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.